Hivavaka manokana sika ho an'ny namantsika izay manana fahasahiranana ao anatina fandoavana trosa. Tsy nanona anarana moa izy fa dia hoentsika mbavaka manokana izy mba hidiran'Andriamanitra tsehatra ny fiainany, hivavaka isika. Ary malala tsara indrindra izay ny an-danitro, misy an'io zanakao io izay mitaraina sy mangataka mihitsy fa hoe mibaby trosa mavesatra. Ary rehefa niezaka nanao izay andoavana izany trosa izany, kanefa mbola tsy afaka ihany izany trosa izany ary ao anatina fahakiviana, ao anatina asa saina, ao anatina tsy fahatombanana sy ao anatina tsy fifaliana mihitsy amin'izao ankehitriny izao. Mitotototo fatratra mihitsy angaha manao izay azo atao mba ahafahana manefa izany trosa izany, mba hilamina ny saina sy hilamina ny fiainana. Kanefa raha eo efa mivoaka eo amin'olona hoe kivy izy ankehitriny. Ray malala tsara indrindra, fantatrao izy any amin'izany toerana izany. Matoa izy nangataka vavaka Jesosy eo, fantatrao ary matoky anao tanteraka izy. Ary fantany tsara mihitsy ianao ilay mpamaly vavaka. Ray malalo mba raisiko tombontsoa manonona manokana an'izany atom-bavaka izay nangatahany izany hoe ho anatrehanao. Valio amin'ny fahafenona raha eo zanakao raha sitrakao. Kanefa raha eo sanatriany vava tsy hoe mibaiko io, na ihany koa hoe manery ianao, fa izay rehetra mahasoa tanteraka mihitsy Jehovah eo amin'ny fiainany no aoko ho tanteraka. Fa raha nyfanidrinay izany izao dia ao anatin'ny fotoana fohy monja mihitsy, dia ahita vahaolana azo antoka izy mba tsy ho kivy ary mba ho voalohany soamantsara ihany koa ny trosa izay tafiditra eo amin'ny fiainany. Ary ampianaro tanteraka ihany koa izy Jehovah mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'izany intsony ny amin'ny sisa rehetra eo amin'ny fiainany. Ary malalo ahavoto ny zanakao fa indraindray tory tanteraka mihitsy ao anatin'ny mety hoe fiainana sarotra sy ao anatin'ny fiainana feno olana eto amin'izao tany izao. Miangavy tanteraka Jesosy ary mametraka izany amin'ny fahafenona ho eo ampelantanana irery ihany. Amin'ny anaran'i Kristy ny anonako izany vavaka izany. Amen.